amin'izao fotoam-pahavaratra izao dia mbola mipetraka hatrany ny didiny amin'ny tokony alany ireo mponina eny Ampahamarinana. Misy anefa ireo tsy maneky hiala raha tsy misy ny Vahaolana Maharitra apetraky ny fanjakana. Samy manaiky an'izay hoe misy ny loza mba hisorohana ny hoe fahafatesin'olo bedabeda ny ala izy. Kanefa rehefa ny ala izy dia nifindra tagny amin'ny toerana namindrana anazy. Dia rehefa tonga tagny nefa izy ny toerana iasany ohatra aty amin'ny centre ville aty. Iny efa napetraka tare lavitra ary lasa voamaika niteraka fahasahiranana ho an'ilay olo le famindrana anazy tagny lavitra tagny. Ary nahazo hoe nisy ary ny zavatra niseho tamin'ny andro nisehoan'ny loza na hoe herinandro na ray volana mety hoe voakarakara izy. Fa ny apren'izay izy taorianan'izay izy tsy voakarakara dia nipody izy niveriny amin'ilay toerana indray. Raha ohatra ka hoe misy fandraisana ndraikitra hoe mandra-pahovirana ny fandraisana ndraikitra ataon'ny fanjakana mba tsy hiverenany eo koa tsy dalana ireo olo ireo mety mandeha agny izy fa mety hoe apetraka anao anaty trano labazy nefa izy rehefa niaigna atao anatina fiainana confort ohatra dia mipody izy mazava ho azy. Vahaolana anatina telo volana avy eo nomenao na ray volana tsy vahaolana zay fa rehefa me vahaolana ny fanjakana dia hoe Vahaolana Maharitra zany. Raha hoe zany hoe tsy miverina intsony mety sarotra amin'ilay olona ange zany. Tanàna ve loza. Zao tsika manangana saina mena amin'ny faritra iny efa fietsika zany anapirofona hoe ianareo re olona dia miala eto amin'ity toerany na farafaratsiny fotsiny ana mandritry nyty atao hoe fotoam-pahavaratra ity. Farafaratsy rehefa tena tsy fihinao le toerana dia rehefa tonga indray ny maintany za tsy dia tena manosika an'io lay verina eny fa io tena hoe danger permanent io an'ny olona fa farafaratsiny zany hoe zay zany no atao rehefa tena hoe za tsy maintsy very miala aloha mandritra zao fotoam-pahavaratra.